anio sabotsy faraka amby roapolo ny volana martsa taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masindahy Joany, nalaina tao amin'ny toko fahafito ny andininy faha-efapolo hatramin'ny fahatelo amin'ny dimapolo. Fa angaha avy any Galile no iavian'i Kristy. Tamin'izany andro izany no nandreny tenin'i Jesosy ny vahoaka. Ny sasany nanao hoe ity tokoa ilay mpaminany, ny sasany nanao hoe ity no Kristy, fa hoy kosa ny sasany fa angaha avy any Betlehema no iavian'i Kristy. Tsy voalazan'ny soratra masina va fa avy amin'ny taranak'i Davida sy avy amin'ny tanànan'i Betlehema, ny toeran'ny Davida no iavian'i Kristy. Koa ny saratsaina ny aminy be ihany ny vahoaka. Ny sasany tamin'izy ireo aza nitady hisambotra azy, saingy tsy nisy sanitana azy, dia niverina tany amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny farisianina ny miaramila, ka nilazan'ireo hoe ahoana no tsy nitondranareo azy. Fa hoy ny navaly ny miaramila, tsy mbola misy olona niteny tahaka iny lehilahy iny. Dia hoy ny farisianina tamin'ireo, ianareo koa angaha voasolokiny. Jereo angera mba misy olona na farisianina iray akory nino azy, ary raha izay vahoaka foana tsy mahalala lalàna akory dia olona voaozina ireny. Dia i Nikodema ilay nanatona an Jesosy noho ny alina sy anisan'izy ireo no nanao taminy hoe moa ny lalàntsika va manameloka olona raha tsy efa re aloha ny teniny. Ka fantatra koa izay nataony fa namaly izy ireo, ka nanao taminy hoe ianao koa ve avy any Galile? Dia nio dia ho hitanao fa tsy misy mpaminany avy any Galile. Dia samy lasa nody any an-tranony avy izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy.